Ry havana dia ny fanahin'ny tompony mbola ho amintsika fiangonana mandrakariva ampitombo faharesan-tahatra antsika ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Mbola ho amin'ny asan'ny apôstôly toko 19 isika ary avahantsika amin'izany ny andiny 5 hatramin'ny 9. Asan'ny apôstôly mitantara indrindra ny azakazaka amin'ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny fotoanandro ny fiangonana voalohany ary ny lofona natanteraka izany tsy ny apôstôly ihany fa ireo olona resilahatra ny filazantsara notoriany ny apôstôly dia tonga mpiara-miasa ny kely aina tamin'ny fitoriana. Eto amin'izao andiny ny 5 izao dia i Filipo nidina tany an-tanàna ny Samaria ka nitory any Kristy tamin'ny olona tao no tantarainy. Ny fahombiazan'ny asa fitoriana nataony dia voafintina ao amin'izao toko 19 izao. Izy ilay nitory tao Samaria ka niteraka fifaliana. Izy ilay nitory nanohy ny fitoriana dia mbola nahavokatra batisa maro. Anisan'izany ilay atao hoe Simona mpanompo sampy. Izy ilay nitory tamin'ny tandapa Etiopiana. Na resy lahatra n'ilay tandapa hoe indro rano inona ny masaka na tsy atao batisa. Fikelezanay izany mpanompon'Andriamanitra izany no apetraky ny fandaharany perikopa amin'izao alahady ny AFFJKM izao hianarantsika ny amin'ny hoe mikeleza aina amin'ny asa fitoriana. Eo amin'ny andiny ny 5 nidina tany an-tanàna ny Samaria i Filipo. Mikeleza aina amin'ny asa fitoriana ka voalohany farito mazava ny toerana alehanao. Rehefa notetezi-trano ny kristianina ary nahiditra ny tranomaizina dia anisan'izay mbola afaka andriary ka nanohy ny asa fitoriana ny filazantsara i Filipo. Voalaza eo amin'ny 14 atao amin'ny 10 minitra raha teo fa ny olona Daniely ka nitory teny tontolo eny. Mazava kosa izay nandehanan'i Filipo fa nidina nakany Samaria izy. Toy ny hoe avy amin'ny toerana avo dia namonjy toerana ivaiva koa. Samaria moa dia renivohitra ilay fanjakana tavaratry ny Israely, nisy ny fokofolo ny Israely taty atsimo ny firenen'i Joda. Samaria ilay tena mafy amin'izany hoe fiazonana ny fiandrasana an'ilay Kristy mbola ho avy. Fanidina tany i Filipo mba hitory ny teny. Mazava ny lalana nandehanany, hitasoritra ny toerana izay nitoriany ny filazantsara. Miainga eo amin'ny rivotra ny fanenjehana, eo amin'ny toerana izay anaovana azalambo ny kristianina no mandeha manohy ny asa fitoriana ity mpanompon'Andriamanitra ity. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, mivavaka isika ary tena malalaka ny firenentsika amin'ny fivavahana kristianina. Mivomdanadana tsy misy sakatsakana ny varavaran'ny fiangonana mba hidiran'ny olona te hivavaka, handre ny filazantsara, hitaizana sy hitombona amin'ny finoana. Fa aveto isika rehefa nandre ny filazantsara malalaka ankalalahana tsara, ho aiza ny fandaharam-potoananao? Ielian'ny tontolo eny sanatria amadika palitao ve dia ho ary amin'ny lalambe anokotoko tavoangy? Ho aiza ny fandaharam-potoananao rehefa avy nivavaka ankalalahana teto ianao fa tsy mba nenjehana tahaka ny Filipo? Ety amaly ianao hoe amangy marary, hitondra vavaka ianao sa valopy ihany.
ijoro vavolombelon'i Kristy sy ny heriny ary ny fahagagany ve ianao raha tongany? Efa mahita ale ve ianao raha miala eto? Ho aiza te aninona? Andro tongotr'omby sa hanendy tongotr'omby? Inona ny fandaharam-potoananao matotra sy mazava raha miala eto amin'ny fandrenesanao ny loha hevitra hoe mikelezaina amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ianao? Tena ikely ihana ve ianao sa ny toerana andianana aza tsy fantatra? Tonga eto am-piangonana sika riavana, tsy hitalao sy angavy amin'Andriamanitra mba ho vonjena ihany, fa izy efa nahavita ny famonjena tao amin'i Jesosy, izay ny filazantsara, fa tonga eto koa isika hanovohery mba ikely iaina tahaka an'ity mpanompon'Andriamanitra ity, ahita tanàna hidinana na hiakarana na andianana sy hizorana hitoriana ny filazantsara. Mety ny tokantranonao zany, mety ny fivorim-pianakaviana mbola miandry, mety ny adidy amin'ny fahoriana izay hoatrehana na zavatra hafa. Na ho aiza le anao, ataovy mazava aninany ianao. Rehefa tsy hitory aza mandeha, lo mipetrapetraka. Ny faharoa, fintino izay holazainy. Mbarany soratra masina eto amin'ny 5 ihany, voafitina ao amin'ny hoe nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao Samaria i Filipo. Tsy hoe fantary fotsiny ny toerana ale, fa inona no holazaina ho any raha hitory ianao? Fintino izay holazaina. Mitory an'i Kristy tamin'ny olona tao Samaria i Filipo. Ny voambolana hoe mitory dia milaza hoe nika mafy tamin'ny faharesen-dahatra. Tsy ny bitsibitsika zany hoe zao ane Kristy e, fa tena mika mafy ao anatin'ny faharesen-dahatra. Izany no atao hoe mitory, tsy miafinafina fa tena mijoro. Izany ny atao hoe mitory. Tao an-tanànan'i Samaria dia nambarany Filipo mazava ny amin'ny Kristy. Araka ny atsidika teny am-piandohana dia tanànan'i Jiosy izay tena miandry fatratra ny amin'ny Kristy izany. Fa tsy Kristy ilay Jesosy vomy teo amin'ny hazo fijaliana no nantenainy, fa Kristy feno famirapiratana ao amin'ny voninahitra. Nitory an'i Kristy afatra voafintiny. Ny fahalalan'i Jiosy an'izany Kristy izany, ary tena maizy azy an'i Jesosy Kristy dia ny hoe mpanjaka Kristy, ilay voaositra mpanjaka. Mpaminany Kristy, ilay mpitondra ny afatr'Andriamanitra, fa mpisorona koa Kristy. Aty amin'ny fivavahana kristianina, raha torinana hoe Kristy, dia milaza zany fa mpanjaka ny fiainanao izy. Ambara amin'ny olona hoe zany Kristy zany no mpanjaka, ary velona fa tsy mba maty. Ambara amin'ny olona hoe zany Kristy zany no mpitondra hafatra, sady votoatika afatr'Andriamanitra anambarany ny fitiavany n'izao tontolo izao. Izany ny filazantsara voafe sady voafintiny anirana antsika mba ho lazaina. Izany Kristy izany dia ilay mpisorona, sady sorona naterina indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana n'izao tontolo izao. Ataovy mazava voafintina ny zavatra lazaina. Tsy mila resabe, fantatrao tsara very havana. Ny filazantsara asaina torinao amin'ny faharesen-dahatra lazaina mazava. Teny tokana Kristy midika hoe mpanjaka izy ka raiso anjaka eo amin'ny fiainanao. Milaza fa mpaminany izy mitory ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao. Manambara fa mpisorona izy ary naterina indray mandeha monja sorona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana ny mpanota. Tapitra ny atao hoe filazantsara. Misy miaino ao.
Draindray ry avana isika fiangonana dia tsy mahafantatra akory raha itory ary dia inona no lazaina. Fanasitranana ve toy izany zao mahoraka, fahombiazana amin'ny asa aman-draharaha sy ny fandrarana ve toy izany zao ny dradradradraina. Fanolorana ny Kristy mpamonjy ny mpanota, fitaomana ny mpanota hibebaka handray ny famonjena izay ny filazantsara mazava tsisy fanampiny na hiadikevitra. Antsoina isika ry havana, torio Kristy, lazao amin'ny fahasahiana amin'ny feo avo sy mazava. Kristy mpanjaka ho tompon'ny fahefana maneran-tany. Kristy mpaminany hanambara ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Kristy mpisorona niaritra ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana mba ho fanavotana antsika mpanota. Fa ao amin'izany indrindra dia fantaro fa ilaina isika fiangonana. Rehefa tao Samaria i Filipo dia voalaza eo amin'ny 19 hatramin'ny 19, fa betsaka ny vahoaka ny ray hevitra ihany ho azy, ny fana maloto dia ny antsoantso tamin'ny feo mahery, ny voaka tamin'izay nananazy, ny marary ny paralysisa sy ny mandringa no sitrany, dia faly ny tao an-tanàna. Fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Tena ilaina ry havana isika kristianina, isika fiangonana, ahavokatra fifaliana eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ary ny tanàna misy atsika. Ny filazantsara na ny vaovao mafaly no miantoka an'izany. Ny filazantsara ikelezantsika aina mbatoriana, i Kristy lazaintsika sy radradraintsika etsieroa no miantoka ny fodiny ny fifaliana eo amin'ny fiarahamonina misy atsika. Enina dia ny ao atokantrano mety kivy sy sahiran-dava azy. Fa izao koa hita taratreto fa arakaraka ny toriana ny filazantsara no mampirongatra ny fanahy maloto ary tena hitadiavan'ny olona famonjena. Ny fanontaniana malasa sainany maro dia ny hoe manino ny Madagasikara feno fiangonana raha tsy teny Afa-Antananarivo ihany, kanefa mirongatra ny tsy fandriampahalemana, ny herisetra, ny zava-mahadomelo sy ny sisa sy ny sisa. Raha ity perikopa ity dia manamarina n'izany. Ny fijoroan'ny fiangonana dia mampirongatra ny asan-devoly samihafa ary miantso ny fiangonana izany. Tena ilain'ny fiarahamonina ny fiangonana. Mbola hitory an'i Kristy mitondra fanafana mahavokatra fifaliana. Ry havana malala, tsy hoe farito mazava fotsiny ny toerana andehananao raha miala eto anao avy mivavaka, fa fintiny amin'ny teny fohy sady mazava ny afatry ny filazantsara. Kristy mpanjaka, mpaminany, mpisorona ary fantaro. Fa tena ilain'ny fiarahamonina izany fitoriana, filazantsara, izany fijoroan'ny fiangonana izany, mba hitondra ny fiarahamonina misy atsika amin'ny fifaliana lehibe. Tsarovy ny tenin'ny anjely manao hoe mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra izany, mba ho teraka ao am-poninao ny filazantsara, ny fifaliana dia Jesosy Kristy, ho teraka ao atokantrano indray, ho teraka eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena misy atsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.